Mampiavana tompolasy sy tompoko vavy nitondrana ny Arabo amin'ity androany ity ary ampanajana ihany koa no anasananao manaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV+ Madagasikara. Eliza Hermana miaraba. Miarabanao Bramrazafi miaraba sika agnaby magnaraka ny vantagny eto amin'ny TV+ Madagasikara amin'ny arivaty magnasanao agnaraka efa mpalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao nisongadina ho an'ity androany ity niakatra fampanoavana androany 14 May ireo olona roa tompon'antoka tamin'ny fanomonan'ny Raisa Lezavavokely. Nisy namoa tamin'ny fomba fianabibina hita faty teny 67 hektara ny alahady 1 May lasa teo. Mbola tao andromaso amin'ny bogadany Zandary itao sy ikady mpilalao sarimihetsika hoy misolo vavazy androany manisy ny vaovao mely amin'ny tambazotra sosialy milaza tofanavoaka ity mpilalao sarimihetsika ity. Tapany faharoa anatin'ny lohatenim-baovao isan'ireo faritra andalovan'ny lalambe mipitany miainga aty Analamanga hatrany Atsinanana ny ao aloatra Mangoro commune maromaro anatin'ny distrikany Ambatondrazaka no voakasika ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity. Ny ravina ny olana amin'ny anteny miramvarotra Tomasina ankehitriny raha nikorotana sy niteraka fitokonan'ny mpiasa nandritra ny volana maromaro amitraka politika vaovao amin'ny tena fampandrosoana ny anteny miramvarotra ao Tomasina. Ny antsimbitrim-baovao avy hatrany niakatra fampanoavana androany 14 May ireo olona roa voarohirohy ho tompon'antoka tamin'ny famonoana ny Raisakely ilay zazavavy nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana hita faty teny 67 hektara ny alahady lasa teo. Nandritra ponja vonjimaika avy hatrany ireo olona voarohirohy ireo izay tsy lavitra fa ny bebeany sy ny zanakany iray tapo amin'ny dadany ihany izay samy mpikaroka vatosoa avy any Ankazobe mitaky ny voan'ny marina mahakasika ny namonoana any Raisa ny fianakaviany ary mangataka ihany koa ny anafainganana ny fitsarana ny raharaha vaoka maro no lanja sorobaventy maneho ny fitakiana ny marina manoloana ny raharaha Raisa sy Trisha teo anoloany ny lapan'ny fitsarana teo Anosy androany sy ny tanterahana androany ny fanaovam-beloma farany ny Raisa ary nandalo teo amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ny razana mialohan'ny andevenana azy. Santatra Lantoniriny aina sy Omega Ranevitsona. Vahoaka maro no tonga ny lanja sora-baventy mitaky ny amoana ny marina Justice pour Trisha i Raisa manoloana ny lapan'ny fitsarana androany. Ratsahivina moa dia i Raisa ilay zazavavy kely 8 taona monja nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana teny 67 hektara ka hita faty tao ambanin'ny toerana fanaova-malotony Renibeny ny alahady 1 May. Olona roa izay voalaza ho fianakaviana akaiky an'i Raisa ihany no voarohirohy tompon'antoka tamin'ny famonoana azy. Niakatra fampanoavana androany 14 May ireo olona voarohirohy olona avandoza ireo. Tsy lavitra fa ny bebeny sy ny zanaky ny iray tampo amin'ny dadany ihany izay sampikaroka vatosoa any Ankazobe no navandoza ka andrasana ny tondrarà. Mitaky ny voan'ny marina mahakasika ny namonoana ny Raisa moa ny fianakaviany ary mangataka ny anafainganana ny fitsarana ny raharaha. Mitaky ny famaginana trano zany amin'ny zanakay dia izay mahatonga hoe amin'iny lalana ay satria iny koa zany lalana hoentina andevenana anazy ny tena marina zany satria mety tsy atosika ny andevenana anazy fa izay zany hoe mitady ny ngariny momba anazy satria lasa matimaty ho azy ilay zanakay ny tena marina. Azonareo ilay izy maty ohatra hoe verimaina fotsiny ilay rany fa mba mangataka ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra zany izay ahitana an'io marina io. Tena miandry mafy an'io zany izay mba ho haingana koa izy fa tsy ho atao ela be ilay raharaha fa mba atao akselere zany io raharaha io satria tena zazakely tsy manatsiny kely izazy zaza sady endro izazy io tsy mampivoaka ny trano izazy io. Notanterahana tao amin'ny écart Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus Isotry ny fanaovam-beloma farany ny Raisa kely sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra farany azy. Nandalo teo amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ny razana mialohan'ny nandevenana azy. Amin'ny vaovao samihafa hatrany dia mbola tao andromaso amin'ny bourgadeny Zandary ao itao sy ikady mpilalao sarimihetsika hoy ny mpisolo vava azy androany. Mandiso ny vaovao miely amin'ny tambazotra sosialy milaza fefanavoaka ny mpilalao sarimihetsika ity ny mpisolovava azy androany efa vita ny fanajadiana no giazina avokoa ny findainy sy ny fiara atreto ary rahampitso no hiakatra fampanoavana ikady araka ny fanazavany ny laza ny ametraka fitoriana amin'ilay mpitondra moto ny mpisolovava ny ikady no ny fahitana ny fahadisoa ny tsy farany amin'ny tsy fanajana ny lalana fe ny fifamovozana ka nahatonga izao loza na hafatesana olona izao mamitsinandrem-bololona Omega Ranevitsona.
raha iverenana ny zavan-tranga ny aliny sabotsy folomedy 2024 no niseho ny lozam-pifamoivoizana. Fiara iray no nandona moto Tenitos izay vao nivoaka tao amin'ny toerana fanaovana karaoke iray. Namono ainy ireny mpianakaviana nandeha tamin'ny moto io. Raha ny fitantarany mpisolo vavanikady nitondra ilay fiara nanao ilay lozam-pifamoivoizana, moto miisa roa ny fanarakaraka no nivoaka tampoka tamin'ny toerana misy karaoke. Raha afaka soamantsara ny moto voalohany, voadona ny fiara kosa ilay moto faharoa ka nifatratra tao ambonin'ilay fiara raha nipitika ireo mpandeha miisa roa. Rehefa nentina teny amin'ny hopitaly ireo naratra, ny maraina ny alady no namono ainy ny ramatoa iray nandeha tamin'ny moto voadona io. Ny aly ny sehony loza ihany kosa dia efa nanampina avy hatrany ny manam-pahefana ikady mpilalao sarimihetsika nitondra ilay fiara. Mbola tao andromaso ao amborgady ny zandary ao Itosy ikady ary akatra fampanoavana rahampitso. Kiady mbola voatazona ao amin'ny zandarma. Kiady notazomina ao amin'ny brigade Itosy gendarmerie nationale nanomboka ny aliny folome nitrangano'ilay loza. Eto zany dia mba manafatra ny tenako izay mpiaro azy fa manao ny asa amin'ny gendarmerie. Ny fiaran'ny Kiady dia voatazona any amin'ny gendarmerie. Ny telefona sy ny momba azy dia voatazona any amin'ny gendarmerie. Ny fitoriana dia lavinay zany hoe ny vidy olona i Kiady, fa ny fitoriana dia mipetraka soamantsara ao amin'ny gendarmerie. Efa vita ny filazana na ny fanamafisana ny fitoriana io zay nataon'ny mpitory. Vita ihany koa ny fanadihadiana nataon'ny vavolombelona. Efa nataon'ny gendarmerie-pirenena fanadihadiana ihany koa i Kiady amin'izay loam-piampangana izay mety hiampangana azy amin'ny teraraty. Nanao ny asa niaraka ny lalàna ny zandary mandray an-tanana ny raraha raha ny fanazavana tranony. Nanamafy kosa nefa ny mpisolo vavan'ny Kiady fa mbola metraka fitoriana ilay lehilahy mitondra moto izy ireo noho ny tsy fanarahan-dalàna nataony ka anisan'ny antony tarika izao loza na moizanain'olona izao. Raha mijery ny lalàna misy sy ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana aho dia tokony tsy hanapaka n'ilay grande voie mihitsy ilay moto na ilay mpitondra n'ilay moto ny marimarina kokoa, fa tokony izy na izy alohan'ny hijanona na izy niodina nanaraka ny lalan'ilay fiara nanentin'ny Kiady dia tsy nitranga zay loza zay raha ohatra ka miandry izy aloha hahita rond-point anankiray teo izy vao niodina. Iarahantsika mahita matetika zay fomba fitondrana mpitondra moto zay, fa rehefa mahita toerana izy azony anapahana, azony sisihana dia misisika dia mitranga nefa ny olana amin'izao. Vokatry zavatra zay dia izahay miaro azy dia manan-kevitra ny hametraka fitoriana ho an'ilay mpitondra n'ilay moto, satria raha tsy nanao ny fanampahan-kevitra diso io izy dia tsy nisy ny loza. Miantso ny ampitsarany ireo endrika fandrangitana samihafa eny amin'ny tambazotra sosialy ny mpisolo vavan'ny Kiady. Maro ireo vaovao tsy somary ny nina paritaka izay miendrika fiantsiana manoloana ny tsirairay ny nambarany. Ny zoma ho avy izao moa no anatanterana ny fandevena ilay niaran-doza nandritra ity lozam-pifamoivoizana teny Itosy ity. Fa misokatra amin'ny fampandrosoana ny faritra atsimon'i Madagasikara ary voakasika manokana amin'izany ny Toliara renivohitry ny faritra atsimo andrefana amin'ny alalan'ny fanatanterahana ireo tetikasa tena goavana izay anovana tanteraka ny tantaran'ny faritra atsimo raha nambaran'ny Floa Andry Rajoely. Tsy andrela fa afaka fotoana vitsy dia azo tsapaitanana ny fandrosoan'ny Toliara
hoy ny filoha rajoelina efa ho vita tanteraka tsy ho ela ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay ny voadiny filoha rajoelina tamin'ny vahoaka ny faritra atsimo. Tsy maintsy hofintaina afaka rotaona ihany koa ny lalam-pirenena fahafolo manontolo izay ho lalan-drano ny fampandrosoana ny faritra atsimo na ny Grand Sud Iramanontolo. Riarian'ny vahoaka ny Toliara manontolo ny fahavitan'ny Rokady Kiembe hoetrany ny filoha rajoelina antarika ny filakevitra minisitra tao Toliara ny filoha rajoelina ary anamarika ny fitsidiana ny faritra atsimo ny nosy ny fanomboarana ny lalam-pirenena fahafolo sy ny fitsidiana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy nisy Ivrasata. Voalohany teo amin'ny tantara ny faritra atsimo vao misitraka fambarosoana ara-tsosialy sy amin'ny lafin'ny vody-drafitrasa tahaka izao no vahoaka amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Naharitra 20 minitra ny kabary fitanisan'ny filoha rajoelina ny tetikasa-pampandrosoana efa vita sy ampiasain'ny vahoaka sy ny tetikasa-pampandrosoana ao tanterahana Toliara so an'ny faritra atsimo ny nosy fotsiny. Nalefa mivantana tamin'ny tambazotra ny filohan-kevitry ny minisitra ivelana Antananarivo natao tao Toliara. Tarika izany ny filoha rajoelina ranatrika izany ny praiminisitra sy ireo mpikamba ny governemanta feno. Nandritra ny filohan-kevitry ny minisitra goavana io no anapahana no avy sy fandrosoan'ny Toliara. Efa azo tapahitana na ny fandrosoan'ny faritra atsimo raha mikasika ny foto-drafitrasa toy ny lalana hoy ny filoha rajoelina. Taona fidy izay ny filoha rajoelina no mpanao politika nasa voalohan'ny voaty tamin'ny vahoaka atsimo fa tsy maintsy hamita ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Sady efa ho vita tanteraka ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ny mbola ho tohizana ny fanomboarana hatrany Betroka raha nambarany. Ankehitriny dia afaka milaza isika ary afaka mitraka fa nodivety ny ranona tsakaina satria dia efa madiva ifarana ary efa vita amin'ny apahany betsaka ny nanovantsika ny lalana mampitohy ny Tolaniaro ny RN13 zany Tolaniaro Ambosary ary Ambovombe. Raha ny fahitana anazy koa dia tena manaraka ny fenitra ary oreharehany aty atsimo mihitsy ny fahavitany io lalana apahany amin'ny RN13 io. Ary tsy janona tsotsika noho izany dia autorisation ihany koa io RN13 io amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitry ny eto amin'ny filan-kevitry ny minisitra Andohany satria dia efa nanaiky ihany koa ny banky iraisam-pirenena na ny banque mondiale fa dia hoakatoavina eto Andohany ny financement mitetina 130 millions de dollars izay ampitohy io any Ambovombe makany Ampamata izay 107 km no anaovana an'izany. Fa hotohizatsika ihany fa tsy janona totsika hotohizatsika ihany io satria hatreo Kialamainty indray hatrany a Betroka dia hotapahantsika eto Andohany ihany koa ny fanomboana amin'izany asa zany efa vita ny appel d'offre fa ny validation zany no ataontsika eto. Olona mitondra fanamboarana filoha rajoelina ho fanovana fampandrosoana sy hampamirapiratra ny faritra atsimon' ny nosy amin'ny fanomboarana lalam-pirenena fahafolo. Lalan-tany hatramin'izay nisiny ny lalan'ny pirenena fahafolo. Ny fitondrana rajoelina no fitondram-panjakana tokana say hanamboatra io lalana io izay lalan-drano ny fampandrosoana ho an'ny faritra atsimo Iramanontolo. Ny RN10 tsy mba misy na dia ataontsika hoe 20 metatra goudron fa tsika izao zany no anomboka an'izany ary ho vita afaka rotaona io lalana goavana dia goavana efa vita daholo ny appel d'offre ny financement bouclé tanteraka afaka pitsa dia ho avy ihany any Ampania anao an'izany fametrahana ny vadifotry zany. Io moa dia ampitohy any Ampani, Belo, Mandrapatonga any Ambovombe. Ny RN10 ihany koa dia mbola hotohizana ihany io Mandrapatonga aty Andranivoro izay tonga dia mampifandray sy mampitohy makaty Toliara, Andranivoro, Tobory, Betroka Sud, Ejery, Ampani, Belo, Tsiombe, Ambovombe. Goavana zany tena lehibe zany miaraka tokony Grand Sud amin'ny boucle tsika ray manontolo zany ity sud tia amin'izany tetikasa rehetrarehetra atao zany. Ao Toliara renivohitra ho faritra atsimo andrefana natao ny filakevitry minisitra Androany nahazo ny anjara masoandro mpampandrosoana manokana Toliara. Tetikasa roa lehibe miankina amin'ny ain'ny vahoaka no tanterahany filoha rajoelina voalohany mikasika ny fiarovana ny vahoaka amin'ny tondradrano sy ny fiakaran'ny rano amin'ny alalan'ny tetikasa fanamboarana ny Rokady Kiembe sady endrika ny fivoaran'ny tanàna ny fiarovana ny vahoaka amin'ny foto-drafitrasa izay hotokana ny filoha amin'izao diany izao. Tratra ny fanampy satria vita tanteraka
izany asa izay mandravaka ny tanàna ny Toliary no miarany koa ny vahoaka ao anatin'izay tondradrano izay ka dia amin'ny asabotsy ho avy zao tsika no hitokana ny digue Kiambe izay mampifandray ny port sy ny aéroport. Izany moa dia ho fiarovana ny sistany sy amin'ny ranomasina sy ny fiakaran'ny rano eto Toliary. Nataon'ny filoha lara-pahamehana manokana ihany koa ny famahana ny olona ny famatsiana herinaratra Toliary. Ihany koa tsika izao zany ary ametraka ny parc solaire izay 5 mégawatts fa amin'izao phase voalohany izao dia 2,5 mégawatts no apetratsika dia amin'ny phase faharoa ampitomboantsika 2,5 mégawatts ameno an'ilay 5 mégawatts ary amin'ny taona ho avy io dia hofenoina hatramin'ny 10 mégawatts be izao izany famokarana herinaratra madio eto sy azo avozina eto Toliary zany. Tetikasa marobe no tanterahana ao Toliary amin'ny faritra atsimon'ny Anosy voakasika sy nojerena manokana avokoa ny lafiny sosialy sy ny fanohizana ny varimora famatsiana herinaratra ny CSP2 fanamboarana lalana tampon-tanàna Toliary sy ny fanaovana tetikasa hanatsarana ny endriky ny sisin-dranomasina Toliary. Tsy mbola niova fa mankamamy ny Filoha Rajoelina ny vahoaka ny Toliary raha ny fahitana ireo vahoaka marobe norohatra ny tsenan'ny Filoha Rajoelina sy ny vadiny tao am-patongavana. Pejava kosa indray dia tsy nahazo fampandrenesana amin'ny fifidianana izay ho solotenan'izy ireo anatin'ny CINDH ao tanterahana Rampitso alakamisy ny firaisamonim-pirenena avy any amin'ny faritany raha ny fitarainan'izy ireo. Natao an'ny fiarahamonim-pirenena eto Antananarivo irery ve ny fifidianana izay solitena azy ireo ao anatin'io rafitra io hoy ny fanontaniana ny solitena ny fiarahamonim-pirenena avy any amin'ny faritra Androany mitaraina amin'ny tsy fanajana ny zony ny fiarahamonim-pirenena ihany koa izy ireo manoloana ny fidiran'ny mpanao politika sasany amin'ny raharaha mikasika azy ireo sy amin'ny fanendrena izay solitena ny fiarahamonim-pirenena anaty rafim-panjakana manoloana izany miantso ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fitsarana izy ireo amaly izao olana izao Antrala Larso. Manatanteraka fifidianana isam-paritany ny fiarahamonim-pirenena ary ireo lany isam-paritany no hifidianana izay solitena ny fiarahamonim-pirenena anatin'ny rafim-panjakana raha ny fomba fifidianana mpiarina teo aloha. Tsy izany intsony nefa ny zava-misy amin'izao. Ny fiarahamonim-pirenena indray no tsy mahalala ny fanatanterahana ny fifidianana izay lasa tanterahina amin'ny vantany eto Antananarivo raha nambara ny solitenan'izy ireo androany. Anisan'ny voakasika io tranga io ny fifidianana izay solitena ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny rafitra CNIDH. Tsy mahafantatra ny fizotry ny fifidianana sy izay kandida ho fidiana akory ny fiarahamonim-pirenena nefa Rampitso no daty anatanterahana ny fifidianana eto Antananarivo. Mikasika amin'ny fananganana ny komision ad hoc izay ikarakara ny fifidianana solitena ny fiarahamonim-pirenena amin'ny CNIDH dia voalohany tsy ara-dalàna. Amin'ny valo sasany alina fiarahamonim-pirenena no mahazo mesazy nefa itsika manana aina aman-jery, manana mpanao gazety, manana radio. Tokony ho alefa amin'ireo zavatra anankitelo zany ny fihetsoana ny société civile farafahatarany 48 heures avant ny fifidianana. Le 15 ny daty nomeny zareo atao amin'ny ministère izay nikarakaran'ny fifidianana CNIDH 15 mai Rampitso zany. Amin'izao fotoana izao anefa mbola tsy fantatry fiarahamonim-pirenena reto hoe iza marina ny tena kandida ho fidianay. Izay zavatra izay ny tena mampalahelo. Mbola tsy mivoaka ny lista hatramin'izao. Tsy ekena ihany koa ny fidiran'ny mpanao politika sasany sy amin'ny raharaha ny fiarahamonim-pirenena raha ny fanamafisan'izy ireo. Mitaraina izay amin'ny andriamatoa filoham-pirenena fa tsy ara-dalàna ny zava-misy mikasika ny fifidianana ny solitena ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny CNIDH satria jabahan'ny mpiasa ministera ny fitsarana manokana avako tsara lizy tsy ny eo amin'ny ministera daholo akory no ratsy fa le nandray anjara tamin'ny fikarakarana ny fifidianana izay ho solitena ny société civile ao anatin'ny CNIDH.
satria lasa idiran'ny mpanao politika le izy. Ny fiarahamonimpirenena dia atao anabe olona fa ny fiarahamona politika kosa dia ny amin'ny resaka politika izay. Manoloana ny tsy fanajana ny zon'ny fiarahamonim-pirenena, miantso fandraisana fepetra avy amin'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fitsarana ny fiarahamonim-pirenena. Fanisan'ireo faritra andalovana ilay lalambe mikodana miainga an'ity Analamanga hatrany Atsinanana ny ao Alaotramangoro. Commune maromaro anatin'ny distrika ny Ambatondrazaka no voakasika ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Isin'ny fampahafantarana ny fitsirihana ifotony eny anivon'ireo commune ireo. Hoy ny tompon'andraikitra nanambara ny gouverneur ny faritra Alaotramangoro fa hitondra fampandrosoana goavana ho an'ny faritra ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Fanazavana hoentin'ny Centre de Monde sy Miorana Rindra TV+ Ambatondrazaka. Miisa fito ireo commune atao amin'ny faritra Alaotramangoro vinavinaina ho voakasiky ny fanatanterahana ny lalambe mikodana tetikasan'ny filoham-pirenena miainga any Analamanga hatrany amin'ny faritra Antsinanana. Akoatra ny fahavitany lalam-pirenena fa 220 efa ampiasaina amin'izao fotoana izao dia hisy akony amin'ny fampandrosoana ny faritra ny fahavitany izany lalana izany, hoy ny gouverneur ny faritra Alaotramangoro. Nisy ny atrikasa no tanterahan'ny tompon'andraikitra androany maraina ho fampahafantarana sy ho fanomanana ny fidinana ifotony ho fitsirina eny anivony ireo commune voakasika ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity, naneho ny fahavonony amin'ny tolotany no fanatanterahana izany. Amizao vina ny filoham-pirenena Andrajoela sy Fitodramatakana zao anao ny lalana mikodana na autoroute mampitohy ny Tamatavy sy Antananarivo izay tondra fampandrosoana betsaka be ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy dia tsy hainay aty amin'ny faritra Alaotramangoro ny tsy saotra manokana ny ray matofiloha indrindra amin'ny fandalovany ity autorité ity amin'ny faritra Alaotramangoro izay fantatra fahasoa vary ary anampena bebe kokoa amin'ny vinany fitondram-panjakana no fampakarana ny voka-bary ahafahantsika tonga amin'ny fahaleovan-tena ara-sakafo. Zava-dehibe ho anay ny fahavitany lalana io ary izay aty atoerana dia vonona mandrakariva hiara-iasa amin'ny ministera piady ministera ny travaux publics zany sy ireo tompon'andraikitra ny indrindra ny ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra toerana rehetra ny voakasika fanaovana ny lalana io mba ahavitany soamantsara. Mitoetra ny sika tao anatin'ny fampalalam-baovao ny ravina ny olana amin'ny anteny merany varotra Tomasina ankehitriny raha nikorotana sy niteraka fitokonam-piasa nandritra ny volana maromaro ametraka politika vaovao amin'ny tena fampandrosoana ny anteny merany varotra Tomasina miaraka amin'ireo mpandraharaha sy hijery ny tombontsoan'ny piasa ho atao fanamby napetraky ny télé général vaovao Razavindray Ernest Ntotosaina Androany moa ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny télé général Mpisolitoerana sy ny télé générale vaovao. Nisedra olana ny anteny meranvatra eto Tomasina nalitra ny volana maromaro lasa izay tsy afaka namoaka vola sy nandoa ny karaman'ny piasa izy ireo. Teo ihany koa ny fitokonan'ny piasa. Ny tsy fisian'ny télé générale no antony taorian'ny olana nisy ateo amin'ny télé générale ateo aloha sy ireo bureau mpitantra ny anteny meranvatra eto Tomasina. Voavany olana ankehitriny taorian'ny fahavitany fandrena télé générale vaovao ary niverina ny asa ireo piasa. Ametraka politika vaovao amin'ny tena fampandrosoana ny anteny meranvatra eto Tomasina miaraka amin'ireo mpandraharaha sy jery ny tombontsoa iraisan'ny piasa no fanamby napetraka ny télé générale vaovao. Mba ahafahan'ny asan'ireo mpandraharaha ireo mandeha araka ny tokony ho izy sady mampidi-bola ho an'ny orinasany no mampandroso ny faritra Atsinanana satria ny chambre de commerce moa dia eto amin'ny faritra Atsinanana. Zavatra lehibe tsy maintsy tanterana dia ny manatanteraka ny programme nasan'ny fanjakana satria azadino fa ny chambre de commerce dia établissement public. Ny exécutif moa zany ny télé générale miaraka amin'ireo piasa rehetra tsy akanavaka dia mamolavola programme nasa ho tanterahana. Eo ihany koa ny fandaminana sy ny fijerena ny tombontsoa amin'ny piasa rehetrarehetra. Hamory ireo mpandraharaha eto Tomasina ireo bureau mpitantra ny anteny meranvatra eto Tomasina ny herinandro ho avy io hantanterahana ny fanamby napetraka. Marobe nareo no manana hevitra, marobe nareo no maniry mba te hanolo-kevitra, indrindra mba te hiady hevitra
mahakasika ny fampandrosoana an'ity chambre de commerce ity hiantso anareo zany zay mba hivory atsika hifandinika atsika amin'ny agnatanterahana ny fagnatsarana an'ity chambre de commerce ity satria tsy de mendrika ny chambre de commerce ny zavatra andalovany tagnatin'ny fotoana fohifohy teo zay ka hoavy ny fiantsona anareo tsisy ankanavaka io na mpikambana anatin'ny chambre de commerce na mbola tsy mpikambana na opérateur tsotra izy na mpandraraha amin'ny vondrona agnatina vondrona mpandraraha. Ny totosaina androany alarobia fa 14 ny volana Mey ny fifamindram-pitantarana teo amin'ny tale jiraly mpisolo toerana sy ny tale jiraly vaovao ny Antemeranvatra eto Tomasina. Izo sika dia anaraka ny ireo resabe. Ny pejy fampielezana ny finoana katolika Papa Léon XIV dia mankafy milalao tennis, ny baseball ary ny football kosa ny tena tiany fonizy misionera tany Peroa. Ny pejy ny Timy famonoana ny Raisa ankoatra ny resaka valifaty inona ho natao sorona ihany koa izy. Olona miisa 2 akaiky azy ny voasambotra ny renibeny sy tovolahy iray zanaky ny iray tapo amin'ny dadany. Nisy lehilahy mpianaka mampiahiany fianakaviana no vahiny tao amin'ny renibeny Raisa izy ireo. Lazaina fa fianakaviana izy ireo kanefa ny bebeny ihany mahafantatra azy ireo. Tsy hita izy mianaka rehefa nanomboka teo amin'ny tsy nahitana ny Raisa. Pikaroka vato ny ankazobe izy mianaka ka izay na ahihena azy ireo nitadiny raha an'ilay ankizy vavy kely. Izo torokan izao no miakatra fampanaovana etsy fitsarana nosy ireo voasambotra. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy ny 12 Mey 2020 sy 2020 teo no nanomboany ny vanim-potoana fanjonoana orita amin'ny faritra arovana Nosiara izay tantanan'i Madagascar National Park vokatra amin'ny lanja 593 sy 3 taonina eo no azo tamin'ny andro voalohany fisokafanjony izay nahitana fahombiazana lehibe ho an'ny mpanjono any atoerana. Isan'ny zava-nisongadina tamin'izany ny fahitana orita iray milanja efatra kilao izay nampisehoany ny haben'ny orita tao amin'ity faritra ity. Pejy ity tandrazana loza mpifamoivoizana tsara kafe andramy maiva-tanàna vaky tampoka teo am-pandehanana kodiaran'ny taxi brosy mpandeha 12 naratra ray tena vomafy. Naneho ny heviny mahakasika ny colonel Patrick ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Marolambo androany izy izay sady miaramila no mpitsabo nambarany fa ny tena miaramila dia tsy manonona ireo nanampy azy toy ny nataon'ity colonel ity manana ny fitaovana sy ny teknisiana mahay ihany koa ny toeram-pitsaboana eny lafy voatonona ka ny tokony isy ny fanasarana ny hôpitalim-bahoaka izay efa hitantaratra amin'izao fitantanana izao miantso ny fitoniana ho an'ny rehetra ity solombavam-bahoaka ny Marolambo ity. Arfidy Rakotomanala. Tsy mifanaraka loatra amin'ny asa miaramila sy mpitsabo ny asa fivarotana zava-pisotro mahadomelona toy ny ataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy hoe solombavam-bahoaka ny Marolambo. Sarosarotra ihany ny ino hoe mifanaraka izany zavatra izany na dia toa fitadiavam-bola aza miaramila dokotera bara ny fitadiavam-bola. Raha tena miaramila sa mahita film sika fa na voafatotra ary ianao ka anontaniana izy naniraka anao izy nanao an'izao anao izy nanao tena tsy misoka bava ny tena vrai militaire na isinao na isina fa niaky gaga be fa ao anatin'ilay message dia misokotra manokana ny anina fa izy nanampy ny voako tao be dia be ny olona ao an-damosika iny any vokany ankehitriny ireo olona nytonotonony rehetra dia efa tapitra mihidy tapitra voasambotra tapitra voaroeroe ka ho anareo zay taritina re saino akaiky hoe sondro dia efa tenenina any koa hoe ianona zao dia efa niresaka tamiko ianona dia efa vonona ireto daholo zay efa vonona ka tsara mba jerena zay olona miantso zay hoe iza kay le miantso dia antsonanao inona sarotra ilay mitady asa ny faharoa rapport de force zay koa isany hitako manahirana anao anatin'ny hitondrana olona raha andeha hiady adinge io tsy sangisangy io satria basy no andeha ampiasaina raha le resaka ny teo fa manomboka cocktail no ampiasaina ka dikan'izay mila fatarina aloha hoe iza ny andanina fa ireto izay ankilany andeha hiady ny force tsy mifandanjalanja akory renfort aloha ny tokony tadiavina. Misy ny fifananana eo amin'ny hôpitaly miankina sy tsy miankina fanjakana ka manana ny fitaovana sy fahaiza-manao ny eny lafy ary efa manomboka miarana ihany koa isen'ny nosoa ho izy. Fa manina moa ny hôpitaly miaramila tokoa no midina ny lazany ny fandraharahana rehetra dia midina ny lazany
sy ny service omena raha tokatratra ny fifaninanana matetika ekena aloha fa nisy fotoana izy io tena nidina be fa ankehitriny kosa masambotra vavolombelona fa na io tale général io sy ireo tale maro samihafa ao anatiny dia samy manao ny ainy sy ho zavatra ampiakarana an'io isan'ny manara-maso azy satria mifandray amin'olona maro ao dia mahita kosa indicateur mialatsiny amin'ny teny baiko fa miakatra tsy kelikely indray ny mahopitaly ny miaramila azy ao raha misy olona tia miady mikolikoly dia niaran'olona tamiko io tale général io fantatro loatra io satria lehibe ako tao fantatro ny sikan'io ary za tsy ndray mandeha nahazo tamin'io amina zavatra na traikefa na teknika indrindra fa iteresaka kolikoly ty dia isan'ny miady mafy amin'io izy miantso fitonina ny solombavam-bahoaka ny maro lambo tsy dia mety loatra ity mifampiantso indrindra moa fity hoe ampiasa karazana zavatra entina hifamonoana fa politika no mandeha eto politika ny zavatra misy eto ka raha mbola tsy tonga any amin'ny zavatra hoe mifampikasikasitanana sy ty fandasandasa-dra ty inona enany mba angatahako hoe tsy mety zany fikasanana dia hifofohain'olona zany sarotra be zany mbola ny entanako dia entanina ny zandry ao amin'ny tafika ao hoe zandry zoko be isany jireo akaiky re jireo akaiky hoe tokony hoe nona ve le olona manao an'ireny ekeko fa mijaly ny vahoaka ao anatiny sika zao misy fasairanana lalovana zao fa move vaolana le mifandatsa-dra zay fotsiny zavatra tokony ho jerevana efa tokony andinika lalàna mafimafy kokoa entina anasaziny ireo olon-dratsy amin'izao firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izao ny eny amin'ny anteny meram-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambohidratrimo. Tsy matahotra ny miditra fonja intsony ny ankehitriny ireo olon-dratsy ka mahavita mamono olona feno abibiana ka antony tokony hijerena sazy enjana kokoa. Etsakila izay dia miantso ny mpitandro filaminana anao ny ezaka rehetra amin'ny fanenjehana ireo tsy maty manota izay mampiroro vahoaka amin'izao ejonira Kitoarsoa solombavam-bahoaka voafidy tao Ambohidratrimo ireo miara-manana sy fetra Andriamananjara. Efa tsy matahotra ny vafonja izany intsony ireo olon-dratsy eto Madagasikara misy amin'izy ireo aza mono masamilaza mihitsy fa efa mahazatra ny miditra eny an-tany mora sy efa hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambohidratrimo. Noho izany indrindra no asain'izy ireo manao ireny famonoana olona feno bibiana sy mampiroro fiarahamonina ireny. Tsy tokony hitadapotsiny izany ny solombavam-bahoaka fa tokony manolotra lalàna mafimafy kokoa entina nafaiziny ireo jiolahy ho hiatrany ny fanazavana. Tatoato ny drongatra be ny tsy fandriam-pahalemana, ny erisetra, ny von'olona teto Madagasikara ka tiako ampitaina kely dia ny hoe angambany efa tsy ampy atsika intsony le fonja ary tsy matahotra fonja intsony ny tanora malagasy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka tokony efa eritreritritsika ny amin'ny lalàna famaizana lalandalina kokoa mafimafy kokoa misy mihitsy mahavoaka vavany hoe zany an-tanymora zany efa kilalaonay zany zay tsy matahotra an'izany tsy efazany intsony dia te resaka an'izay any amin'ny hoe andeontsika hiditra lalàna lalandalina kokoa tokony mampiarina te Madagasikara avy eo ny Opoto fa be loatra le izy. Tsy maintsy mandalo dingana maro nefa vao tonga amin'izany fandaniana ny lana vaovao mahakasika ny famonjana ireo olon-dratsy eto Madagasikara izany eo anivony andeny miram-pirenena. Araka izany amin'izao mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy izao dia manao antsoavo ho any mpitandro filaminana mba hanao ny aza lambo sy ny anamafy ny filaminana manerana ireo faritra ny zakany izany ny solombavam-bahoaka voafidy tao Ambohidratrimo. Manaitra ny mpitandro filaminana rehetra tsy akanavaka tena miangavy raha azo atao tena mba doboleo mihitsy raha azo atao tamin'ny fomba fiasa teo aloha ny fanenjehana an'ireo mpamono olona eraka ny tanàn'ireo aloha mba tokony fahaizanareo mandra-pahatonga n'izay lalàna tokony hiova sy tokony ampiarina atao mafimafy satria mbola mafimafy ihany koa ny komba ao anatin'izany hitantsika ny resaka mpiaran'ny zon'olombelona tsy an-taniny nefany manahirana ihany koa ny mieritreritra azy ireny rehefa tonga ny fitetehan'olona amin'ny antsy sy ny sabatra tsy mijoro ny mpiaran'ny zon'olombelona rehefa apetraka ny lalàna famaizana mafimafy kokoa tonga ny zon'olombelona. Horatsika izao ireo vaovao tapatapany. Jiolahy miisa roa indray no maty voatifitra ny polisin'ny FIPA eto Toamasina ny omaly 13 Mey tokony tamin'ny 1 alina teo ankaiky ny Vila Safira Andranomadio iray kosa voasambotra. Nisy olona iray tsara sitrapo tonga nanome vaovao ny polisin'ny FIPA tao Ankeriry ny antoandro ny alatsinainy 12 Mey lasa teo izay nilaza fa ho hisy andiana jiolahy
anao fanafina ny tokantrano iray eo akaiky ny vila safira sy tobitsoloka iray ao Ambojavy ny aliny talata 13 Mey. Nilaza mafantatra ny olona iray anisan'ny anatanteraka ny fanafina io ilay olona nanome le loharam-baovao ny polisy ny talata 12 Mey io ihany tokony tamin'iray orantoandro dia nisamborona ilay olona voalaza fa jiolahy miaraka amin'izy ireo anao ny fanafiana. Ny omaly alarobia 13 Mey nanomboka tamin'ny 4:00 dia efa tonga akaiky ny toerana voalaza fa isian'ny fanafina ny polisy avy amin'ny fipa izay nisy nanao fanamiana sivily hatramin'ny 1:00 ra alina nefa dia tsy nisy tranganseho teny an-toerana. Tamin'ny 1:00 ora sy sasany alina nefa dia nisy lehilahy iray izay nandalo tamin'ny lalana misy ireo polisy no nampilaza tamin'izy ireo fa misy andian'olona maromaro mivory tsy lavitra ny toerana misy ireo polisy. Rehefa nanantona azy ireo anefa ireo polisy nanao ny fanamiana sivily tonga dia nanapoaka basy ireo olona ny vorivory ireo karaikitra ny fifanenjehana sy fifampitifirana. Vokany lehilahy miisa 2 no maty voatifitra ny polisy ary basy PA 2 izay nampiasain'izy ireo no azon'ny polisy raha ny fampitambo avao azo avy amin'ny komandin'ny fipa eto Toamasina androany. Mbola karona kosa ny naman'izy ireo miisa 4 izay tafatsoaka nandritra ny fifanenjehana. Yakatra fampanaovana androany ilay olona iray izay voasambotra meloa raha ny fampitambo avao avy amin'ny polisy ihany. Anisany ahinana indray anjara tamin'ny fanafiana sy famonoana polisy ny fipa iray ny aliny 7 Febroary lasa teo tao Andranomadio fokontany 11:41 ireo jiolahy maty voatifitra ireo raha nitatry ny polisy hatrany. Manoana ny fampiroboroboana ny sehatry ny kanto ny asa Madagasikara antony iarahany miasa amin'ny trano famokarana iray amin'ny fitrandrahana ireo talenta any ambanin'ny ravinkazo amin'ny faritra avaratry ny nosy ho tanterahana manomboka amin'ny volana jona ho avy izao. Anisan'ny manan-karena mpanantalenty Madagasikara na amin'ny lafin'ny ara-mozika aradia saingy mbola olana ho azy ireo tsy fananana fahefa-mividy hisondrotra sy ambafantatra ny talentany sy ny fanazavana hoentin'ny mamitinina Andrimilolona sy Megarana Eftsona. Ny mpanakanto manana moyen anaovana ny studio sy anaovana ny hirany ary andefasana an'izy ireny amin'ny anao manjery ihany no malaza fa rehefa mandeha any anaty sary rehetrarehetra any zay dia misy talenta zay tena hitanay raha hoe azo entina misehatra iraisam-pirenena mihitsy ny talentany fa tsy manana moyen ininina mihitsy zareo. Dia zay zany le hoe rizika hitondra chance ho andry zareo zany zay mba hanehoany talenta aloha farafaratsiny amina sehatra misokatra io misy sehatra misy ny sono sy ny zavatra ilaina rehetra dia ataovy eo aloha dia eo no mandinika azy miaraka amin'izareo mpanohany zay dia zay maharesy lahatra dia hoentina misehatra tena goavana ampiarahana amin'ireo efa malaza dia aorinan'izay rehefa hita hoe azo karakaraina izy dia hovokarinay ilay mpanakanto zay mbola iangavianay ny mpanohana raha maharesy lahatra andry zareo koa. Misy anaky show zany misy fety anaky rairay avy isakin'ireo toeranareo zay averiko Diego faritra Sava ny Ambanja Ambilobe dia Nosy be dia ireo hetsika seho reo zany indray mpandeha isam-bolana isaky ny voalohan'ny volana amin'ny volana jona zao zany ny hoavy ny voalohany andehan'ny voalohany dia zay manaky 5 anazy dia miverina amin'ny volana Jolay dia ny volana Aogositra. Fanatanjahantena nampafantarina ny fandaran'asa fanomanana ny Barea A ho an'ny Kosafa Cup amin'ny volana Jona ny FMF. Izy ny fampivondronana voalohany ahitana mpilalao 770 ho tanteraina ny 5:10 ka hatramin'ny 1:20 ny volana Mey. Ny 4:20 ny volana Mey kosa ny fampivondronana faharoa izay ahitana ireo mpilalao tena ho voafantina hiatrika ny Kosafa Cup. Zava-dehibe ny fanatanterana ity fifaninanana ity satria fotoana ahafahan'ny mpanazatra roro mitsapa sy manomana ny Jan Romier manana fitendrevana anjara. Afantarin'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra tamin'ny fomba ofisialy ny fandaram-potoana ny fiomanana ny Barea A amin'ny fanomanana ny fandraisana anjara amin'ny Kosafa Cup izay ho tanterahana amin'ny volana Jona ny Afrika Atsimo. Ity fifanana ity izay heverina ihany koa dingana makany amin'ny fiomanana amin'ny tompon-dakany Afrika ho an'ireo mpilalao tsy mila ravinahitra any ivelany an-tranony izay kasaina atao ny 2 hatramin'ny 30 Aogositra ho avy izao.
Araka ny fanambarana nataony FMF fa izy sy ny andiany voalohany amin'ny fampifondronana ho an'ny Barea A amin'ny 20 hatramin'ny 20 Mei izao. Mpilalao 470 mirahalahy no voafantina hiatrika izany eto Antananarivo. Io fampifondronana voalohany io ihany koa dia natao indrindra hanorenana ny fototra matanjaka amin'ny fifaninanana manaraka. Nilaza ny mpanazatra Roro fa hijery akaiky ny fahavononan'ny tsirairay, ny fitondran-tena eo amin'ny ekipa ary ny fahafehezana ny ara-teknika ny mpilalao. Aorian'izay kosa dia sy ny fampifondronana faharoa izay atao ny 20 Mei izay natokana ho an'ireo mpilalao voasafidy taorian'ny dingana voalohany. Kendrena amin'io dingana faharoa io ny fifantohana ara-teknika sy ny fanomafisana ny fahaizana miaraka ny ekipa alohan'ny andehanana ny Afrika Atsimo. Ity Kozafakapa ity dia fotoana hoentina nomanina ny tranona ka ahafahan'ireo mpanazatra mandrefy ny fahaiza-manao ny ekipirina malagasy milalao eto an-toerana. Na izany aiza nefa tsy anisan'ny mpiandry arato Irazakany Irina Rakotosimbola sy Jean-Yves Razafindrakoto izay samy nandao a Madagasikara fefa milalao any amin'ny Nosy La Réunion. Hotely tsy maintsy hitady ny solon'ireo mpilalao ireo araka izany ny mpanazatra Roro. Avy aty Madagasikara makany Everest miakatra tsikelikely manoloana ny toetrandro mahery vaika sy ny hatsika mamirifiry. Ny fianakaviana boka mianika ny tendrombohitra Everest miomana anohitra ny zavatra sarotra indrindra amin'ny natiora ny tendrombohitra Everest manao azy ireo ny malagasy. Hatramin'ny fiandohaniny ny fiazahana hiakatra eny an-tampon'izao tontolo izao dia tsy mitsahatra ny famohanana avy aty an-tanindrazana sy avy any ivelany. Fianakaviana namana olo-malaza indrindra ireo tompon-dakan'i Madagasikara mety taranja maro samihafa ary anisan'izany ireo mpiara-miasa aminy. Tarihin'ny finiavana sy ny fitiavana mitondra hafatra sy fihetsika ho fanohanana ny foloan'ny mpanorona sy ny zanany. Avy amin'ny alalan'ny sary fanentanana no manambara firaisan-kina amin'ity vakanandro miavaka ity. Anisan'ny mitondra fanohanana azy ireo ihany koa ireo mpitondra tompon-daka maro amin'ny taranja maro toy ny Zigle, Rakotondrainibe Jean-François tompon-daka eran-tany amin'ny tir de précision, ny GNBV, Kipanjandary sy lehilahy sy vehivavy tompon-daka Madagasikara sy ny CCOCOI, ny Cospienne tompon-daka amin'ny baskety, ny FTN, firaisan-kina Tanroa Manjakaray Imba tompon-daka ny rugby, ny Sporting Club Besarety inenina tompon-daka ny rugby vehivavy ary Lorara Sonef tompon-daka ny Afrika ny telo misesy tamin'ny judo. Ireo rehetra io manambara zavatra tokana dia firaisam-po sy ny firaisam-pirenena izay tanterahany fianakaviana boka trotroiny ny firenena iray manontolo. Natokana ny 7,7 sy 7,7 ampy metatra anatsy. Efa tanteraka sady ny zava-dehibe indrindra dia niaraka niakatra ho an'ny Madagasikara. Miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy ny Airtel Money amin'ny fandoavam-bola eny amin'ny birao-mpanjakana ankoatra ny etra. Anisan'ireo afaka aloha amin'ny Airtel Money ohatra ny vola eny amin'ny anjerimanontolo sy ny saran'ny soram-piankonana natao anakaikazana bebe kokoa ny olom-pirenena izao fiara-miasa izao. Hoy ny tompon'andraikitra eo anivony ity orinasa-mpifandraisana ity afaka ampiasaina 24 heures sur 24 sy 7 jours sur 7 ny Airtel Money amin'ny alalan'ny sehatra io Antrala Larso. Mifampitantana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana sy fanamorana ny tolotra omena ny olom-pirenena ny Airtel Money. Tafiditra anatin'ny tanjona apetrany sy efa tanterahiny ny fampiroboroboana ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday sy ny fanafoanana tsikelikely ny fikirakirana mivantana ny lela-vola. Amin'izao fotoana izao miara-miasa ny Airtel Money sy ny fanjakana malagasy amin'ny fahafahan'ny olom-pirenena mandoa ny saran'ireo raharaha tanterahiny eny amin'ny birao-mpanjakana amin'ny alalan'ny Airtel Money. Napetraka araka izany ny rafitra misy ny antotam-baovao momba ny fitantanana ny vola miditra amin'ny fanjakana akoatra ny hetra na ny antsoina hoe système d'information de gestion des recettes non fiscales. Tsotra aingana ary atokisana ity rafitra napetraka ny Airtel Money ity. Anisan'ireo afaka aloha amin'ny fampiasana azy ny sara samihafa tokony alohan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ohatra sy ny sara ny soram-piankohonana sy ny maro hafa ihany koa. Afaka ampiasaina amin'ny fotoana rehetra io rafitra SIGRNF io. Notanterahana ny herinandro lasa teo ny fifanaovana sy ny mpiara-miasa teo amin'ny Airtel Money sy ny fanjakana malagasy. Famanolotra fianam-bidy goavana ho an'ireo mpanjifa ny Shiba Fabiola amin'izao natratrarany sy ny fa 9 taona nisiny izao. Mahatratratra amin'ny 570 be izao itolotra io manomboka ny alakamisy sy zomara ny sabotsy ho avy izao ka tongavantsika manjifa izany. Coucou daholo tsika rehetra any an-tokantrano any. Happy birthday Shiba Fabiola. Izany hoe 9 taona
8 ans manonga moa zany targetranay amin'ity taona ity fa le zahay manolotra tena hoe fiainana mibidy goavana be fa manomboka amin'ny ray alina ariary dia efa mahazo karazana akanjo tsara be misy réduction ka hatramin'ny 75% ety amin'ny boutique anay ihany manomboka rampitso alakamisy ny zoma ary ny sabotsy dia reto zao ny akanjo reto entiko anareo reto dia misy an'ireo karazana poketra ireo mifokatra izahay manomboka amin'ny 20 sasany ka hatramin'ny 10 ora sasany miazaka zaza nareo dia miteny hoe 8 ans manonga ny codinay rehefa tonga aty dia mahazo ianao an'izay tolotra faran'izay mora be izay afaka ihany koa nareo hoentiko kely hijery momba ny kiraro ihany koa izany hoe tena amin'nika farany kanefa ny amin'ny vidiny tena mora dia misy ihany koa ato aminay ny karazana décoration misy an'ireo vazy ireo izany hoe afaka ataonao manomana ny cadeau fête de mère ianao miaraka amin'izao anniversaire ny chic be izao satria tena mora ary amin'ny kalitao tena faran'izay hika farany no hitanao amin'izany décoration resaka vazy zany dia zao hitantsika izao fa manana karazana kiraro tena maro karazana izahay ary tena hoe hika farany araka nambariko tao ny kalitao tsy lazaina intsony fa mila makatinareo mahatongava raha pitso iaho misokatra zahay amin'ny 25 hatramin'ny 10 sasany misy karazana kapa manomboka amin'ny 20 000 ariary dia efa mahazo kapa atao aminay amin'ny marka tena hoe fantadaza amin'izao fotoana izao misy ihany koa ny tenisy izay tena hoe promotion be zao hitantsika izao izy fa nihidina 75%. Zao hitantsika izao indray ny chic be fabela bebi momba ny zazakely reny be voka ka hatramin'ny zazakely 5 taona dia hitanao ato aminay ihany koa izany hoe manomboka amin'ny ray alina koa dia efa mahazo akanjo zazakely reo hitantsika ireo izy misy ny kiraro misy ny nouveau-né misy ny akanjo mafana ny jogging amin'izao efa ilainy ankizy reto ny karazana kilalao hitantsika ireo ny resaka tomobile ny poupée ary ihany koa ny karazana opala ho an'ny zazakely izay mianatra mandeha ireo ihany koa ny poussette tena hoe complet tsy mila mitadina izany aizantsony ianao arareo titolotra 50 à 75% 8 ans manonga ny chic be fabula ity atao amin'ny resaka momba ny perruque vrai cheveux ny perruque atao aminay ihany koa dia raha mividy ianao manomboka ny rampitso alakamisy zoma sabotsy naiza boutique andehananao dia omenay prix d'usine ianao izany hoe ao anatin'ilay réduction 50 à 75% be zao ihany koa zany ny perruque anay ary raha vao mividy perruque ianao na mividy tissage dia ho apetaka anay maimaim-pona izany hoe gratuit ny mametaka anazy raha atao aminay ianao no mividy ary raha mitondra kosa ianao mitondra avy any an-trano dia ataonay 15 000 ariary ny mametaka perruque ny toerana misy anay dia lalana iny Soarano lalana pavé miakatra ambondra nahitanao anay misy ihany koa ny any Andranomena ary ny 67 hectares mana ihany koa izahay ny akanjo afrikanina izay ao anatin'izany tolotra ny 8 ans manongana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray maro ireo disadisa ara-piarahamonina mandalo ny anivon'ireo komuna ankoatra ny ady tany ho ny mpitantana ny fitoerana manorina vahoaka ny vahaolana eny amin'ny komuna Ambohimangakely. Anisan'ny miteraka disadisa ny anivon'ny komuna ankoatra ny ady tany ny olana ara-tokantrano, fahaverezana finday, fiara na moto sy ny maro hafa ihany koa maha ireo disadisa ireo ny nananganana ny fitoerana manoro vahaolana ny vahoaka na ny centre de conseil juridique eo anivon'ny komuna Ambohimangakely. Anambetsaka ireo vahoaka ny fisin'ity fitoerana ity izay vokatry ny fisokafany eo amin'ny fiara-miasa hoy ny ben'ny tanàna ny komuna Ambohimangakely. Mitatra izahay Mikanandriambolaza ary vity Rakotomandala. Maro ireo disadisa ara-piarahamonina mandalo eo anivon'ny komuna ankoatra ny ady tany ny mpitantana ny fitoerana manoro ny vahoaka ny vahaolana eny anivon'ny komuna Ambohimangakely. Ho an'ity komuna ity disadisa ara-piarahamonina maro no matetika tranga ahitana ady tany ny olana ara-tokantrano, ny fahaverezana finday, fiara, moto ary ny maro hafa. Maro ireo disadisa ireo no nahatonga ny fananganana ny fitoerana manoro ny vahoaka ny vahaolana na ny centre de conseil juridique eo anivon'ny komuna Ambohimangakely. Betsaka ny olana ho an'ny vahoaka satria tsy voatery fananantany ihany fa maro ny olana ny vahoaka tsirairay. Eo ny resaka fananantany eo ny olana ataontsika ara-tokantrano ihany koa satria mety misy ny olona isarabady ohatra toerana anankiray momba ny resaka localisation
ohatra tomobile very ohatra zany zao branche atao anatin'ity toeran'ity zany hoe misy andraikitra manokana mihitsy zany mikarakara sy mijery an'izay zavatra zay na ohatra ren'le société na olona tsy mahalo vola dia afaka raisin'ity toeran'ity amin'ny tanana avokoa zany eo ihany koa ny resaka mombana GPS dia afaka raisin'ity istoerana anankiray ity ihany koa izay zavatra izay anampibetsaka ireo vahoaka ny fisian'ity fitoeran'ity izay vokatry ny fisokafana eo amin'ny fiarah-miasa hoy ny be ny tanàna ny commune Ambohimangakely. Asiana conseil juridique au niveau commune mba hanampy ireo vahoaka amina fikarakarana zavatra ara-pitsarana satria raha mahafantatra fa tena maro tokoa ireo vahoaka mampalahelo victime indrindra amin'ny fangalarana tany fitsolokiana ataon'ireo olona izay miseho azy may sy manam-bola mino fa afaka ny fahasiarana ny vahoaka na eto anivon'ny commune Ambohimangakely zany manokana na ny manodidina satria tsy nataon'ny vahoaka Ambohimangakely reny mantsy izy ity fa ny vahoaka malagasy ray manontolo. Miasa nanomboka androany ity fitoerana na centre de conseil juridique eny amin'ny commune Ambohimangakely ity. Zao resaka dia naraka ny voambolana. Toy izao indray ny voambolana izarana mampiasa azy androany. Mpivavavava no hoe mpivavavava dia andikana toetran'olona tia tabataba sy mpitabataba. Asokajiana ihany koa hoe basy vava na mahay vava. Izany hoe mahery fitenenana diso tafahotritra tsy araka ny tokony ho izy matetika. Raha amin'ny fiteny frantsay dia rude na koa hoe sans égard no mahalaza azy. Voambolana izay azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa miteny malagasy. Efa malaza eo anivon'ny fiarahamonina fa olona mpivavavava izy, saingy izy rery mahita fa mahitsy fiteny hono izy. Na koa hoe tsy laitra mihitsy fa tia tabataba izy, anka mpivavavava no anaram-bositra ahafantarany iray tanàna azy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa miteny malagasy. Aza mifamaly amin'ny olona mpivavavava fa tsy ahalaitra azy koa aleo mangina, fa zay ny fahendreny. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ilazana toetran'olona tia tabataba sy mpitabataba ity voambolana hoe mpivavavava ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Zao resaka dia naraka ny ora hoe Orange eo anilanao. N'olitra ao anao. Moteur, action. Pussy. To elabe? Elabe ahoana? Elabe ahoana fa za vera ngahy fa tamin'ny sivy sasany miandry anao hoe dia zao efa mipetraka zao ary ve? Na ninona? Kiraroko ilany lasa. Ny akanjoko sy ny blouson lasa, koliako rehetra sy miperatra lasa daholo. Lasa izy? Lasa ampanendaka. Andriamanitra. Vola ray manontolo. Toa dia batainy, bandy anankiray bata amin'ny fihako ilany dia bandy iray bata amin'ny fihako ilany dia bandy iray tazony ity dia bandy iray tazony ity dia nisy vehivavy anankiray nanampina ny vavako toa dia aina hono sa vola tsapainy tonga dia tao daholo ka ilay tataposiko hoe jackpot be mihitsy ny tato. Fa iza koa nefa miteny hoe ento mandehandeha ilay vola e. Ka ilay ao an-trano ilay hitanao ilay tsy azo atokisana ilay ankizikizy manodidinao dia mizaha hoe andehanao fotoana aminao sady hoe hividy an'ilay zavatra ianao dia nataoko taty am-paosy daholo ilay vola ka toa dia mibataindry zalahy dia laza. Zany rehefa vendravendrana ka nareo ke rehefa mba atao zavatra dia mafy loatra ny renindreny. Mandatsy ohatr' izany. Tsy mandatsy ako fa sarotra tenenina. Efa tamin'iny ianao nefa nisy nanentako fa very le vola dia very le vola tao an-trano dia fa mba niteny za hoe maninona raha primana telefona le vola dia nefa zao dia zao vao endaka indray. Fa ahoana koa ny ampatony vola telo etsy hoe dia hoatonao anatin'ny fonina telefona io ka primana telefona tao inona. Na zao tana telefona ny volako. Aiza zay volanao anaty telefoninao dia afaka mbola mandeha zany tsika misy volany aminao ange. Le taty aminao any hatramin'ny anao le hoe iantoka fa tsy za fa inona ny ka efa hoe hatramin'ny tahiry tany an-trano rehefa natao tataposy dia lasa andry zalahy daholo ny akanjoko iray manontolo ny kiraroko ilany. Zao ka vendravendrana ny anahy zao tahirisiko atao amin'ny Orange Money volako dia tsy very zany na very ihany ary ny telefonako. Dia mbola ao foana ve le vola? Ao foana ako. Tehirizana anatin'le puce mihitsy izany.
Ie, dia récupérena fotsiny ny puce rehefa avy eo. Jerenao sady mampalahelo ny tesitrako satria sady lasa tsy mahazo an'ilay zavatra zany ianao nefa voaendaka. Le ty sady ndroa ampiandrasinao hoe tsy mba malala miteny ianao hoe voaendaka. Ka telefônina koa lasa ny anko koa ina ny atsoko anao avy anao koa tsy azoko mihitsy. Tanga mba ampianarana zany le mampirina telefônina anaty volana telefônina zany. Kenao raha tsy manana telefônina zaniko. Ka voanao récupération na puce mihitsy azao io zao dia ampiasaina indray amin'ny jolary nge zao dia ampiasaina. Ina vaharinany koa iny ila kiraro iny? Dia bakiraro sisa. Efa manjaka ny fitandrim-pahalemana amin'izao. Mila mailo, mahaiza mitandrina, ataovy tsara pirina ny fanananao. Coupé. Dans la boîte. Izay koa no maranako ny vaovao izao alina amin'izao Eliza Herman mbola araka amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana sogaty manome fotoana antsika amin'ny manaraka ny veloma toko. Fanamanomeny izy ho fototry ny zaza manana olana avy anivon'ny fianakaviana, ny fianakaviana mpandray na ny famille d'accueil, ny fitsarana ihany no mamoaka didy manala azy ireny amin'ny fianakaviana ao anatin'ny fotoana voafetra araka ny vokatry ny fanadihadiana ary mametraka azy ireny amin'ny fianakaviana mpandray na ny famille d'accueil. Isan'ireo fianakaviana mpandray ny ONG Famille d'accueil de Madagascar ny taona 17 no efa nijoro ara-panjakana ny fitoerana ary manome fikarakarana na ara-pahasalamana na ara-panabeazana izay ilain'ireo ankizy amin'ny fitomboany. Fanazavana ary. Indraindray rehefa misedra olana ny zaza sy ny ankizy any atokantrano iray aman-dreniny dia voatery mamoaka didy fanalavirana azy sy ho eo anivony ankohonany mandritra ny fotoana voafetra ny mpitsara misahana ny ankizy. Mety tsy ho azo antoka tsinona no avin'ilay zaza raha toka mbola mijanona eo anilan'ny ray aman-dreniny ihany izy. Natao hanampy ireny zaza ireny sy handidy ny tokony hametrahana azy any amin'ny toeran-kafa ny fitsarana misahana ny ankizy. Rehefa misy ny tranga tahaka izany dia matetika eny anivon'ny fianakaviana mpandray na ilay ntsona amin'ny teny frantsay hoe famille d'accueil ireny no ametrahana ny zaza. Tsara kokoa ny mametraka ny ankizy any amin'ny rafitra fianakaviana mpandray noho ny any amin'ny rafitra hafa satria mahazo fikarakarana manokana, fitiavana manokana, fanaraha-maso na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny fianarana na amin'ny lafiny maha-olona manontolo zany ny ankizy izay eny amin'ny fianakaviana mpandray. Izay didim-pitsarana moa ordonnance de placement no ametrahana an'ilay ankizy. Mba hahafahana mandray ireny ankizy apetraky ny fitsarana ireny dia nijoro teto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Famille d'accueil de Madagascar na fianakaviana ho an'ny ankizy malagasy. Tamin'ny taona 17 no nijoro ny fikambanana ary ny soatoavina taiza malagasy no mibaiko azy. Ny mba hazon'ireo zaza marefo sy tsy misitraka ny zony ara-dalàna toeram-ponenana tsara sy fiainana milamina kokoa no tanjona napetrany. Ny zaza anankiray dia tsara foana ao anaty fianakaviana ary ny fianakaviana andohany aloha voalohany indrindra fa nefa raha tena misy ny tranga izay tsy azo anoharana dia tsara ihany koa nefa izy raha misy fianakaviana mpisolo toerana mandray azy. Dia izay fomba fijery izay no ezahanay apetraka miaraka amin'ny siarindra miaraka amin'ny fomba fijery sy ny feniteraisam-pirenena mahakasika ny lalàna ny fiarovan'ny ankizy. Ny mahafinaritra ao anatin'ilay tetikasa dia ny tsirairay avy ireo fianakaviana ireo izay mandray an'ireo zaza ireo dia olon-tsotra izay nanana fitiavana ary mikolo an'ilay fomba fijery malagasy omena an'ilay zaza amin'ny hoe tsara raha manana fianakaviana izy. Dingana maromaro no tsy maintsy arahina alohan'ny ametrahana ny zaza ho eny anivon'ny fianakaviana mpandray na ny famille d'accueil. Manao fanadihadiana eo anivon'ireo fianakaviana ireo izay ahafahana mamaritra hoe tena digne de confiance tokoa ve io ankohonana anankiray io azo atokisana ametrahana zaza mila fitezana manaraka fiofanana ireo fianakaviana ireo mandritra ny fotoana ialan'ilay zaza eo anivony ankohonana ny poirany koa dia misy ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainany ankohonana ny poirany. Arahanay maso jerenay akaiky koa zany ny fianakaviana an'io zaza io ahafahana mamaritra hoe mbola afaka mody ihany ve io zaza io ao aoriana ny fitezana anazy
ao amin'ny fianakaviana mpandray. Manohana sy manoro hevitra ary manakaiky ireo fianakaviana mpandray ny ONG Famille d'Accueil de Madagascar. Mahatsapa ireto fianakaviana mpandray ireto fa manana didy ho an'ny fiarahamonina ary manana andraikitra hanome tantsorika ho an'ny zaza malagasy. Efa ela atao hita mbola tsy nanambady ary angamba no nanana faniriana hoe anana toerana fitaizana zaza. Taty aoriana niazakazaka be le izay fitiavana taiza zaza zay dia moko niseho ilay fahafahana hitaiza zaza avy amin'ny famy Madagasikara. Mitondra fifaliana be, misy tebiteby fa misy fifaliana be satria hafa mihitsy ilay hoe misy zazakely ao an-trano, misy taiza ao an-trano. Ny sedra izay sedraina tao anatin'ny fitazaina zaza zany dia zany hoe ny fanontsinana an'ilay zaza izay nanana ny toetrany teo aloha izy mba ho zaza olombanina eo amin'ny fiarahamonina. Ary nahatsapa hoe manana tokantrano izy miaino anatin'ny fianakaviana izy dia tena hoe miraiki-po aminao. Miara-miasa akaiky amin'ny fitsarana misahana ny ankizy ny ONG Famille d'Accueil de Madagascar eo amin'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fiainan'ny zaza mipetraka eny anivon'ny Famille d'Accueil. Misy foana ny tatitra izay apetrakay eny anivon'ny fitsarana ao amin'ny fitsarana ny ankizy. Dia arakaraka io tatitra io no ahitana ny fivoaran'ilay zaza. Ny fitsarana ihany koa no antoka hoe voahary ve ny zon'ireo ankizy ireo ary manahoana ny fivoarany eny anivon'ny fianakaviana mpandray. Anisan'ny andriankinana anankitelo zany ny mpitsarany ankizy eny anivon'ny fitsarana izahay mpiasa sosialy avy etỳ amin'ny ONG ary indrindrindrindra ireo fianakaviana mpandray sy mpia ihany koa zaza. Maro ny zazatonga eny anivon'ny fitsarana misahana ny ankizy izay mila tohana sy fanampiana. Tsy mbola maharaka nefa ny isan'ny fianakaviana afaka mandray an-tanana ny fitaizana azy ireo. Mbola vitsy anisa ny fianakaviana mpandray amin'izao fotoana izao satria dia 5 fotsiny isan'izy ireo dia lasa voafetra ihany koa zany ny isan'ireo ankizy afaka apetraka ny fitsarana any anivon'ireny Famille d'Accueil ireny. Manentana antsika rehetra ifametana antsika ifanampy amin'ireo mpiarabelona amintsika satria adidy iray anisan'ny raisitsika izany. Tsisy fanavahana saranga le izy satria le izy fifamezatana. Andao hiara entana, hiara isala ho an'ny hoavin'ny firenena satria zareo ireo no hoavin'ny firenentsika hitatana an'ity fireneny ity rapitso. Izay mamaragna vaovao tamin'ity hariva ity ankasitragnanareo tandragno tany sy ny sarakty aminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.